andreten'Andriamanitra atsika izao zava-dehibe amin'izao vanandro enantsika zao volana avril tsika 15 avril 2018 mandeha de mandeha ny fotoana de ny zavatra petraky ny tompo ato amiko napetrany tamiko tato amiko tamin'ny maraina teo de zao ho atsika tsirairay avy aoka ianao tsy ho dify ny famangin'Andriamanitra aoka ianao tsy ho dify ny famangin'Andriamanitra fa misy fotoana io famangin'Andriamanitra io ary mila fanararotanao fanekenao an'izay hoe iny fa tonga ny tenin'Andriamanitra iny fa tonga ny famangin'Andriamanitra mba hanaiky ny fonao araka le lazaiko foana rehefa mizara tenin'Andriamanitra Andriamanitra nametraka atsika manana saina vatana fanahy nametraka atsika manana volonté zany hoe manana an'le anaiky na tsy anaiky le sitrapo tsy robot tsika ka tonga de giazan'Andriamanitra fotsiny hoe tia dia io fa apetrak'Andriamanitra ao amintsika tsirairay avy ny teny apetrak'Andriamanitra atsika ao anatintsika tsirairay avy la hoe isafidy zay isafidy anao ny sitrapony ve isafidy andeha arak'izay lazainy ve isafidy ny anao ny sitrapony ve de mampahery le fijoroana vavolombelona teo fa hoe rehefa tena mandeha manaraka an' Jesosy tsisy ambadimbadika tiana lazaina zany hoe tsy par intérêt fa hoe tena tia an' Jesosy fotsiny anao ny sitrapony de lasa mora amiko izy izy manao sitrapon'Andriamanitra mahafinaritra be ne zany marina ny tenin'Andriamanitra zany ao amin'ny Matthieu toko fa 2:10 izy hoe mora ny ziokako ary maivana ny entako rehefa miaraka amin'i Jesosy mora ny zioka maivana ny entako hafa kely zany ny zioko zany matetika mavesatra foana ary mandreraka nefa ny miaraka amin'i Jesosy spécial mon joug est léger maivana mora ny ziokako maivana ny entako zany le miaraka amin'i Jesosy so tsika mihaino an'le fijoroana vavolombelona reo zany de reto zany tena mafiady be daholo reto miaraka amin'i Jesosy reto fa mora ny ziokako maivana ny entako e miaraka amin'ny tompo inona mahatonga an'izay satria le ao anatinao mihitsy efa novain'i Jesosy araka le teny nanambady teo iny koa hoe tsy nety ivelany no andrasanao iova ianao zay vao iova enao tena enao mihitsy ny tena makizitina enao mihitsy masika ny andrasan'ny tompo de zao na izy mahatonga anao kizitina na izy mahatonga anao masika tsy miakina am'le any ivelany fa Jesosy ao anatinao halleloja le fanamasina ao anatinao le natiora vaovao rehefa nateraka avy any ambony ny olona de manana lay natiora n'Andriamanitra Petera faharoa de milaza hoe natonga anareo ho inona le voalaza piray amin'ny fomba n'Andriamanitra na hoe participant à la nature divine dikan'izay le vona fafin'Andriamanitra atao aminao efa nitsimoka de naniry de nitombo de tsy hainao tsony le miaina zay mahatonga an'le tenin'ny Paoly any amin'ny Galatiana hoe tsy za tsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko efa marina aminao le Korintiana faharoa toko 10:7 hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olona vaovao izy lasa ny zavatra taloha ny tsy mahay mamela heloka lasa mahay mamela heloka na manana andrariny ary ny tsy manam-paharetana lasa manam-paharetana ny tsy manam-pitiavana lasa manam-pitiavana ny olona maika tamin'ny zavatra zao tontolo zao sy ny filany nofo rehetra rehefa tonga amin'i Jesosy tsy maika any amin'izany tsony nisy nanambavy zay nanoratra mailana tamin'ny herinandro toy zay tena mahafinaritra ny fiasan'i Jesosy fa tsy maika amin'nyrendrarena zao tontolo zao tsony tsy maika amin'le zavatra ny tany sy le filany nofo tsony tsy mahaliana ana tsony zany zavatra zany tsy azo forsena fotsiny tenenina amin'olona hoe azaliana aza maika amin'izany ianao ndraindray zany tsy ilaina torianao akory fa Jesosy ny torianao le fitiavan'Andriamanitra ny torianao de rehefa babony le fitiavan'i Jesosy izy ahoana le hirantsika tamin'ny voalohany teo hoe les choses qui m'entourent ne valent plus rien miofo daholy tsisy antontsony le zavatra zao tontolo zao rehefa ny fitiavan'i Jesosy ny bahana de zavatra tena tia napetraka amintsika androany ary amafisina de zao hoe ararota le famangin'Andriamanitra ararota le famangin'Andriamanitra aoka ianao tsy ho dify ny famangin'Andriamanitra fa rehefa manaiky an'izay famangin'Andriamanitra zay ianao mazoery ianao
mahazo ny osotry ny fanahy ianao, mahazo ny fahafenon'ny fanahy ianao, mahazo fanasitranany ianao, mahazo ny fahafenon'i Jesosy ianao. Rehefa manararoatra an'izay famagin'Andriamanitra zay. Ny Isaia dia milaza mihitsy hoe mitadiavany Jehovah dia ny mbola hita izy, miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Misy akta, misy asa, misy avaty amiko dia tadiavan'ny tompo aminao, amiko dia ny tadiavako azy, ny antsoko azy. Ny salamo koa dia milaza an'izay, salamo fa 500 anoany, mitadiavany Jehovah sy ny heriny ka tsy ao mandrakariva ny tavany. Voambolana, terme, tena tsy azo esorina, le hoe ka tsy ao mandrakariva. Inona ny dikan'izay? Tsisy fotoana apahapahany zany tsika tsahanao ny tavan'Andriamanitra, fa miteny izy hoe mandrakariva, maraina, atoandro, hariva, amin'ny fotoana ray manontolo dia tokony hikatsaka mandrakariva ny tavan'Andriamanitra ianao. Satria maninona rehefa mijery ny tavan'Andriamanitra ianao? Mipaka any aminao le fahatsaran'ny tompo, mipaka any aminao le famelan-keloka avy amin'Andriamanitra, mipaka any aminao le hery avy amin'i Jesosy tompo. Dia mahafinaritra le teny rahalahy teo hoe raha taloha rehefa tsisy atao dia mijery Facebook, dia lasa mitsiriritra. Dia misy mahampirafy mihitsy ao amin'ny alalan'io Facebook io, mamita bady, mamitaka, fa ao lasa misy fitiavana mitsiry ao dia misy fitiavana virtuel. Hainareo zany hoe fitiavana virtuel zany mifankaty ampo fotsiny par internet ao, dia mandrevirevo dia manofinofy ao, le vady ato efa tsy rarahina intsony. Farany ary mety mifarao fotoana mihitsy dia mihaona dia miaraka potika noho ninona masonjery fontsiriritra Facebook. Tetiky ny devolona lasaina bavy dia ny avarinanao eto tany, tsy andrenesanao le bitsik'Andriamanitra, tsy andrenesanao le famangin'Andriamanitra, ka mamotika manimba. Alleloia. Fa aoka ianao tsy ho difiny le famangin'Andriamanitra. Voalaza ny ten'Andriamanitra ny amin'ny Jeremia any hoe raha mahay manavaka ny zavatsoa, hiala amin'ny zavapoana ianao dia hosolombavako. Zany hoe tadiavin'ny tompo, raha hitondra ny hafany ianao, raha hitondra ny teniny ianao, raha te hiaina ianao hoe misy fiatraikany zany teny zarainao zany, misy fiatraikany zany afatra zarainao zany, misy fiatraikany zany teny zarainao zany, misy séparation, misy fisarahana amin'izay tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Averina, raha ohatra ka tianao hisy aina ny teny izay torianao, raha ohatra ka tianao hisy fiatraikany amin'ny fiainanao ny teny izay afafy, raha ohatra ka tianao hisy fiainana ary hisy vokan'ilay teny izay afafy, dia misy fisarahana. Raha mahay manavaka ny zavatsoa, hiala amin'ny zavapoana ianao. Amin'ny teny frantsay dia hoe séparation. Amin'ny teny frantsay le hoe si tu sépares les choses viles de ce qui est essentiel, tu seras ma bouche. Séparation, misy fisarahana. Dia izay le fahamasinana. Alohany nahitan'Andriamanitra, alohany nahitany Abrahama ny voninahitr'Andriamanitra, inona avy ny zavatra nolalovan'ny Abrahama? Afaka miteny? Nasaina aloha izy niala tao amin'ny ankohonany tany Ur-Kaldeana. Niala ozy izy ianao, mandehana amin'ny tany atoroko anao. Tsy maintsy efa nisy fisarahana fialana teo. Nandeha indray teny am-pandehanana tany amin'ny toerana anankiray, maty ny rainy, dia tsy maintsy maty ny rainy, niala indray izy nandeha. Rehefa mijery ny tantaran'ny Abrahama ianao dia mandeha foana. Fa eny am-pandehanana misy zavatra miala, misy zavatra mintsana. Niaraka tamin'ny Lota, fa tsy maintsy niaraka tamin'ny Lota, satria niady ny mpanompon'izy zareo. Dia misy foana izay fisarahana, fialana izay. Avy eo nahazo ny Isaka, Andriamanitra indray mbola niteny taminy hoe omeo an'andray Isaka. Misy zavatra foana zany hosarahan'Andriamanitra raha te atsapa le fanatrehan'Andriamanitra tsika.
mba tena hoe fiainana le zavatra iainantsika. Dia zay mahatonga an'ilay mila mihaino tsara ny fanamasina. Zavatra ten'Andriamanitra roa no zaraina amintsika androany amin'izay hoe famagin'Andriamanitra zay. Misy famagin'Andriamanitra anankiray tato Marka 5. Marka 5 dia mahita ianao ao ny mponina tao Gadarena. Ny mponina tao Gadarena, Gerasena. Zavatra nisy tao niditra tao amin'io tanàna io Jesosy. Rehefa niditra tao amin'io tanàna io Jesosy dia tonga dia demoniaka nitsena azy. Talohany natongavany Jesosy tao Gerasena dia teny amoron-rano, teny an-drano zareo, teny ampovoan-drano. Dia tao amin'io ilay nisy tafio-drivotra. Parenthèse anankiray tiako tenenina amintsika dia zao: misy fotoana ny fiainanao misy alon-drano, misy tafio-drivotra. Misy fotoana ny fiainanao efofeno rano ny sambo. Fa zao ny zavatra tsara ho fantatrao: tsy mijanona eo ny fiainanao. Halleloja. Averiko fa sao dia tsy naheno tsara. Misy fotoana ny fiainanao atopatopan'ny rivotra. Misy fotoana ny fiainanao tratra ny alon-drano, ary tady hanafotranao ny tafiotra, ary ny rano tady amelo no sambonao. Zao tsy mijanona eo ny fiainanao fa mitohy. Misy tanjona, misy zavatra anankiray tian'ny tompo hahatongavanao, fa lalovanao aloha zay fisedrana zay, lalovanao zay onjan-dranomasina zay, lalovanao zay sambo rano efa tady ameno zay. Fa ozy ilay ranam-bavy teo hoe Jésus au contrôle. Jesosy efa mifeny zavatra rehetrarehetra, fa tsy maintsy nandalo an'iny. Ny mpianatra Jesosy talohan'io tonga tao Gadarena io dia hitantsika le nandeha tafio-drivotra saika hanafitra azy ireo. Jesosy niteny hoe mangina mitsahary. Dia ozy n'olona hoe iza moa ty fandrivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Kaina tonga an'iny tafio-drivotra sy zavatra maro nitrangy iny anakanana tsy handeha amin'ity demoniaka ty ho delivrena. Azonao ve zany? Rehefa mamaky baiboly zavatra toro antsika dia vakio hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ny baiboly. Ohatra anao zany hoe mamaky hoe Marka dia vakio hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ny Marka ray manontolo. Raha ohatra hoe manaky ny Marka 5 dia mba vakio aloha manomboka any amin'ny Marka 7 ohatra, dia mandeha ny 4 dia toizany andiny 9. Fa ny zavatra nisy kay dia zao: misy demoniaka ho delivrena tao Gerasena. Dia efa tsapa fanahy fa isy délivrance mafonja, isy fanafana. Dia efa nanembatsembana izy teny an-dranomasina. Efa nanembatsembana izy teny an-dranomasina. Ny fantatry ny tompo koa dia zao, ny fantatry ny devoly koa dia zao: efa isy fiasan'ny tompo mahery vaika amin'ny fiainanao, dia sembatsembaniny ianao amin'ny zavatra maro. Ny tompo mampiasa an'iny, fa ny devoly koa mametraka an'iny ao anaty. Na ianao zany mihaino ny tompo dia misaotra mankalaza, na ianao mametsiny ny tompo dia miempotra. Dia tsy tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Azontsika ve zany? Ny zava-misy eo amin'ny fiainana dia ampiasain'Andriamanitra asoanao. Fa etsy an-dalana zay ny devoly koa mibitsika, ka arakaraka izay henonao hoe atanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ve ty ataoko ty, sa imonmonina ianao dia hiempotra dia tarahika eo foana ianao dia mihazoazo. Tsy mandroso mihitsy. Ozy ny teny frantsay tu fais du sur place. Misy olona sur place fotsiny eo ny fiainam-panahy. Tsy mandroso mihitsy. Satria rehefa tonga le fisedrano, rehefa tonga le ady, le tonga le fanenjehana, dia tsy mifikitra, tsy miady, tsy mahatoky ny tompo fa menomenona, dia miempotra. Dia rehefa miempotra ianao dia tsy tanteraka indray le sitrapon'Andriamanitra. Fa zao ny zavatra tsarotsarovanaao: ampahataloviny tompo ao ny zavatra io ianao, satria hanehoany vonahany le toy an'le fiainana rehefa avy eo. Halleloja. Nandalo an'le fisedrana, ny safotofotony ranomasina sy ny rivotra, satria isy demoniaka ho delivrena. Dikan'izay ao anatin'ny ady sy ny fitsapana dia tsarovo hoe mandalo ihany ty zavatra ty, fa misy tanjona napetraka ny tompo ao amiko ao, dia hanehoana ny vonahany, tondra fanafahana ho sy tondra fanafahana ho an'ny hafa. Halleloja. Miteny aminao ve Jesosy? Mila fiangonana mahery vaika Jesosy, mila fiangonana sa Jesosy, mila fiangonana mijoro Jesosy, ary mandroso mandrakarivo. Halleloja. Tonga amin'izay tao Gerasena, tonga le demoniaka dia nanatona an' Jesosy.
tonga le demoniaka dia nanatona an Jesosy ka izay le zavatra hitranga anafahana ny demoniaka io. Dia tsaroa fa ny zavatra nisy tao anatiny io dia zao vo avy evan Jesosy dia fantatra ny demoniaka, fantatra le devoly. Jesosy nefa tsy mbola tonga tany amin'io tany mihitsy mbola vahiny, mbola vao nandalo teo mihitsy, vao nantonga dia fantany satria tany amin'ny tontolo ny fanatany efa fantany fa io Jesosy io le Andriamanitra tany ambadika tany fa tonga nofo teto ambony tany. Indray ny devoly iray mahalala an Jesosy kokoa noho ny olombelona. Dia vao niainga zany tonga dia fantany hoe tia ilay Andriamanitra. Nanakana misy ary Jesosy aza miteniteny aloha ianao, za miteniteny aloha satria ny fanahy fa malala. Talohan'ny nisian Jesosy teto tany ara-nofo, tao ambadika tao amin'ny tontolo ny fanahy, efa fantatry ny devoly fa iny ilay Andriamanitra tonga nofo. Tiana ambara aminao koa dia zay Jesosy Kristy ilay Andriamanitra tonga nofo, ilay izy hatrizay ary mandrakizay. Dia nandeha ny zavatra nisy ato le ao amin'ilay famakian'Andriamanitra tsy adinitsika. Tonga le lehilahy dia ozy izy hoe ary noho ny ala tao an-tsambokely izy andiny faharoa niaraka tamin'izay dia nisy lehilahy azo mpanahy maloto nivoaka avy teny amin'ny fasana ka nifanena taminy fa nitoetra tao amin'ny fasana izy ary tsy nisy olona nahafatotra azy intsony na dia tamin'ny gadra azy fa efa nafatony matetika tamin'ny gadra na ny tanany na ny tongony nefa ny gadra tamin'ny tanany no tapahany ary ny gadra tamin'ny tongony no torotorony ka tsy nisy olona nahafolaka azy. Ary mandrakariva na andro na alina dia nitoetra teny amin'ny fasana sy teny an-tendrombohitra izy ka ninananana sady nitetitena tamin'ny vato. Fa noho ny nahita an Jesosy teny lavitra eny izy dia niazakazaka ka niankohaka teo anatrehany. Sady niantso tamin'ny feo mahery hoe mofa ninona kory zao sy ianao ry Jesosy zanak'Andriamanitra avo indrindra ampiananiko amin'Andriamanitra ianao aza mampijaly ahy. Satria Jesosy efa nanao taminy hoe mivoa amin'ity lehilahy ity ry fanahy maloto. Dia nanontany azy hoe Jesosy, iza moa no anaranao? Ary izy namaly hoe legiona na legiona no anarako satria maro izay. Ary nifona mafy taminy izy mba tsy horoahany hiala amin'izany tany zany. Ary nisy kisoa maro andiany izay nandrasana teny akaikin'ny tendrombohitra ary nifona taminy ireo ka nanao hoe alefaso izay ho any anatin'ny kisoa mba hiditra any aminy. Dia nekeny Jesosy ary ny fanahy maloto rehefa nivoaka dia niditra tao anatin'ny kisoa ary ireo kisoa andininy nitratrevatreva teny amin'ny atsana ho any amin'ny ranomasina tokony ho 2,000 isany ka dia maty tany amin'ny ranomasina izy. Mahery Jesosy vao nahita an Jesosy izy dia niazakazaka. Mety misy fatotra amin'ny fiainanao, mety misy fahajambana amin'ny fiainanao, mety misy geja mamatotra anao, fa rehefa mahita an Jesosy ianao manafaka anao Jesosy. Rehefa tonga Jesosy mitondra fiainan Jesosy, mitondra fanafahan Jesosy. Ary mahafinaritra be le tantara fa hitanao mihitsy hoe Jesosy ny rôle. Halleloja! Iza ny rôle? Jesosy. Mierahera mihitsy le devoly miresaka an Jesosy. Mifony mba hirao atsy aza mola mampijaly tena mierahera mihitsy, manam-pahefana Jesosy amboniny zay rehetrarehetra manam-pahefana. Ary zavatra tiako tenena aminao tsy zavatra mitranga averiko ihany io, tsy zavatra mitranga raha tsy miera amin'ny Jesosy aloha izy. Tsy zavatra mitranga raha tsy miera amin'ny Jesosy izy. Tonga vany izy dia efa torakovitra, natahotra. Jesosy koa rehefa ao anatinao lazaiko anao fa matahotra ny devoly. Jesosy tsy atao tantsony. Zay. Fa iza no eto? Ianao no eto e. Ianao no eto dia rehefa eto ianao dia ahoana? Tempolo fanamasina. Zay. Trano fanahy. Fonenan'Andriamanitra. Zany hoe rehefa mandeha ianao dia tsapa hoe misy Jesosy ao anatinao. Ka rehefa mandeha ianao amin'ny tanàna anankiray, amin'ny firenena anankiray dia mangovotra ny devoly. Halleloja! Tsy mahafinaritra anao ve zany hoe tonga amin'ny tanàna iray ianao mangovotra ny devoly? Tonga amin'ny toerana anankiray mangovotra ny devoly. Zay mino ady ahoana? Ny asa ataoko no ataony koa ary hanao asa lehibe noho zany ary izy. Tsy mino zany ve ianao e? Raha mino Jesosy ianao ny asa nataon Jesosy no ataonao koa ary mbola anao asa lehibe noho izany ary ianao. Mahafinaritra Jesosy raha lasaina bavy mandefitra be famindrapo galant, tsy le olona le manindrinindry sy le tsy te hivoaran'ny hafa.
Misy olona nge tena le ohatr'izay mpitory fivavahana, mpitory ten'Andriamanitra, tsy tia mihitsy ianao ray voatra. Tsy tia mihitsy ianao raha metra tanana. Fiza mampianatra anao metra tanana? Efa manana karatra amin'ny mpiandro ve? Efa aiza ny akanjo fotsinao to mametra tanana fotsiny, tsy misaron-to, tsy manao akanjo fotsifotsy. Aiza anaty baiboly misy hoe manao saron-to rehefa androaka devoly? Mba toroy akely ato zay fa tonga dia hipetraka tsy hitory-tsony. Fa tsy izay ato. Aiza tanaty baiboly misy hoe tena manao akanjo lavabe tsy misaron-to? Tsy izay ato. Misy sa tsisy ato e? Koa ahoana ara no fiheperanao ohatr'izany? Halleloja! Ary mahafinaritra be le teny Jesosy hoe anao asa lehibe no zany ary izy. Ahoana ary moa zany? Jesosy ke io miteny io e, anao asa lehibe no zany ary izy. Menatra, matahotra. Za zany avita asa lehibe noho nataon Jesosy. Jesosy mihitsy io miteny io. Jesosy firy taona ny aina teto tany? 3 Firy taona ministeran Jesosy? 3 taona sy tapany. Ianao zay firy taona niaraka tamin' Jesosy? 4 taona zay ministeranao. 3 taona ny Jesosy, fenao apetraka Jesosy eto 20 taona, 15 taona, 10 taona miasa mitory foana. Efa lehibe noho ny Jesosy nge zay. Efa ny Jesosy 3 taona. Ny anao efa 4 taona. Ny Jesosy tao Israely tao ihany. Ianao efa lasa tany La Réunion. Ianao ola ho any Frantsa. Ianao makany Maurice. Ny Jesosy tao amin'ny manodidina io ihany. Zay nge anisany hoe asa lehibe. Nametrahan Jesosy tanana dia sitrana tsy fantatra hoe firy. Ao anatin'ny 3 taona. Ianao raha mandroso mino miaraka amin'ny Jesosy ao anatin'ny 10 taona, 10 taona, 10 taona mbola iainanao miaraka amin'ny Jesosy, ametra tanana maro noho ny fametra tanana nataon Jesosy ianao e. Ary ianao asa lehibe noho zay, zay le zavatra tiany tompo lazaina. Fa tsy ho vitanao fotsiny dia ombony ery amin'ny azo fijaliana. Satria iny efa nataon Jesosy. Halleloja! Anao asa lehibe noho zany ary tsy mba mahafinaritra anao ve zany? Tsy mba etaetanao ve zany? Tontolo fanao ike mangofotra mihitsy rehefa mahita an Jesosy. Matahotra mihitsy rehefa mahita an Jesosy. Tanao le amin'ny film la amin'ny dessin animé reny tsakotsako mihitsy ny nify rehefa ohatra zany ny devoly rehefa tonga ny mpianatra Jesosy any amin'izay aleha. Ahoana ozy mpianatra rehefa tonga Jesosy, rehefa avy nirahan Jesosy tany amin'izay naleha, dia ozy izy hoe nafanamba loto ary Jesosy manaiky anay. Voaroasinay fotsiny dia manaiky satria efa nomeny Jesosy pouvoir, efa nomeny Jesosy autorité. Ianao malala an'izay fa akobonao ao le izy. Fa ny mpianatra Jesosy rehetrarehetra, inona moa manakana antsika hoe ndao tsika irafy zao dia ndao andeha fotsiny eny an-dalana eny. Rehefa misy marary dia ametrao tanana. Rehefa misy marary dia ametrao tanana. Rehefa misy malahelo dia torio an Jesosy. Zay nge le asa miaraka amin'ny Jesosy, mandeha eny an-dalana dia mandeha mitory, mandeha mizara. Dia tsika eto manofo fa avy eo tsika mandeha mitory, mandeha mizara, mandeha mitory. Fa zao aoka ianao feno an Jesosy, mahazo an'le fanatrehan'ny tompo. Dia mahafinaritra be mierany devoly rehefa manao zavatra amin'ny Jesosy. Ary zao Jesosy rehefa navotr'olona tsy mitotaly. Fanahy ray no vonjena, fa kisoa firy ny vonoina? Kisoa 2 vonoina. Maty ny business. Maty ny business ny Gerasena. Ary Jesosy manam-pahefana. Jesosy tsy niteny akory hoe isakay ny tompon'le kisoa 2 reto e. Aloha za mba hiresaka amin'ny tompony io mba hierako. Hoe mba misy olona demoniaky ry fa mba hiera kely aminao hoe mba hifindra ao amin'reto kisoa reto le demonia. Nga Jesosy miera aminao zany rehefa anao zavatra. Dikan'izay inona izy? Mpanjaka sy tompony tompo. Tsy nila niera tamin'ny tompony kisoa izy. Fa reo izay mila vonjeny ty olo ty marary hale. Miala tao amin'natin'ny olo io lasa retsy amin'iretsy kisoa retsy. Kisoa 2 ohatrina ny kisoa ray zao. Kisoa ray lehibe le vaventy tsara reny. Dia atao fa 2000. Fa tsy nahoan Jesosy zany. Dia efa misy fanahy ray vonjena. Efa misy fanahy ray vonjena tsy nahoan Jesosy zany. Tsy niera tamin'ny tompony izy. Zay le ao amin'ny salamo hoe ny Andriamanitra ao an-danitra ao manao zay tiany atao. Manao zay tiany atao. Tsy mikajy. Ohatr'izay le miaraka amin'ny tompo. Ary ianao koa rehefa hiaraka ao amin'ny tompo, rehefa ny tompo dia manao kajikajy ianao.
so roa arivo eo vonoana. Ary zavatra nampalahelo tato nge dia zao hitanareo rehefa sitrana le lehilahy afaka le demoniaka nijoro tsara, ny akanjo tsara, ny saina tsara, dia tonga teo an-tanàna dia inona nataon'ny olona? Ozy ny olona hoe andana nge Jesosy mandeha. Inona dikan'izay? Inona dikan'izay? Tsy nilan'i Jesosy izy. Tsy nilan'i Jesosy izy. Raha tsona le izany dia hoe ahoana nyvonoana fotsiny kisoanay. Raha mbola izanony eto anao mbola opitehanao kosa ny omby sa ny inona. Zany hoe tsy nijery zavatra ara-panahy, tsy nijery zavatra ara-panahy fa zavatra materiel no hita. Ary nitsinjo an'izay resaka materiel zay. Tsy le fanan'olona voavonjy ny nafinaritra azy. Tsy le olona demoniaka voavonjy, nijoro tsara, nitoetra tsara, ary saina nafinaritra azy. Fintsy ny rara iny. Fa inona ny rara iny? Le kisoa very roa arivo. Tsy narararoatra ny famangin'Andriamanitra. Tsy narararoatra ny zava-panahy. Fa lasa zavatry ny tany. Apetraka amintsika izay. Ahafahanao mahazo ny famangin'Andriamanitra. Ataovy miaina amin'ny zavatra ara-panahy ianao. Iaina amin'ny zavatra ara-panahy ianao. Ary vita anotina ho amin'ny famonjena ny fanahy ianao. Ina ilay zavatra andraisantsika tamin'ny heriny ozy hoe tsika eto rehefa anao asa tsisy fanentanana yaourt concert zany. Tsisy zany hoe déjeuner concert zany satria mila vola. Rehefa kasihan'ny tompo fotsiny ny olona, rehefa manana ny fanahy ny olona dia manome ary manome am-pifaliana. Vita ny fizarana tao anatin'ny fotoana tamin'ny heriny dia nisy nanome vola. Nisy nanome teo izy fanohanana, tia fanohanana isaorana azy zany, isaorana izay malala-tanana, izay tia, izay manome. Fa tsy nisy hoe rakitra natao, tsy nisy hoe dimy natao, tsy nisy hoe ezaka natao. Tsika nila mividy piscine fanaovana batisa. Rovitra le tao. Dia sahirana be ezaka le anao batisa fa bataina be le barika dia rehefa raraka le rano dia efa mitete dia marapatonga le olona atao batisa efa ritra indray le rano ao ambany ao. Dia efa mila mividy tsika. Efa hitan'ny tompo raha teo koa zay. Ny tonga le vola ndao hividy piscine. Efa ao zao le piscine raha atao batisa ianao rehefa efa vonona koa le izy ao. Efa misy atao batisa ao rehefa aveo. No le vola nomena. Fanampon'izay io bafla anankiroa io efa mipararetra foana. Tsy dia fixe. Mbola nisy nanome vola indray ny soloana le haut-parleur. Fa voasolo le haut-parleur mare anary tsara angambonareo zany zao. Ohatra ny tsotsotra zany io hatramin'izay. Dia vita le izy voasolo vita somatsara. Fanampon'izay mbola niampy indray mbola nisy gitara basy indray mbola nomeny tompo indray misy nalala-tanana indray na manome vola. Dia miaraka amin'ilay gitara basy misy ampli. Inona tiana tantaraina aminao zany ao anatin'ny herinandro tsy ampy herinandro nisy 14 millions de francs. Ahafahana tonga dia nividy nanao an'ireo entan'ireo. Tsisy hoe niasa saina sy ny kondo sy ny nanao tamtam be mila vola fa omeo, mila vola fa omeo. Fa tonga dia tompo manome, tompo miasa ny anatiny tsirairay avy noho ny fitiavanareo an Jesosy, nanoananareo ny asa, no nanomezanareo. Tsy lazalazaina be zany hoe iza le izy, satria izay nataon'ny tanana ankavanana tsy atao fantatry ny tanana ankavia. Dia mbola mitoy eo amin'ny anaran'i Jesosy raha tadidinao tamin'ny volana janvier dia niteny hoe l'année 2018 année ny abondance. Alléluia. Saodan'i Jesosy. Miroborobo ianao ara-panahy. Me mandroso ianao ara-panahy. Me mahery ianao ara-panahy. Alléluia. Ary ny tompo koa manampina anao amin'izay zavatra ilainao eto tany. Tiako ange io Jesosy io raha lasaina pavy. Io spirituel fotsiny. Spirituel ihany. Dia zava-panahy fotsiny nefa zany ianao e. Fokisany koa ianao amin'ny ara-nofo. Tsy ny mofo ihany ozy izy. Velomin'olo dika zay mofo ao anatiny koa. Halleluja. Tsara Jesosy. Tsara Jesosy. Mbola misy projet atsika fanamafisana fitaovana, fanamafisana entana, mino zato isan-jato vetivety zay dia vita. Vitanao indray ny fanaovan'ny tompo azy. Vitanao indray fanaovan'ny tompo azy. Jery fotsiny ianao ohatra. Ahoana koa zany adin'i Jesosy zany. Ao anatin'izay fotoana fo zay vita izy rehetrarehetra. Tsy ny totaly hoe 4 millions be ty verangady anaovantsika piscine. 4 millions ty anaovana an'io bafy io alahady io fotsiny. Mamonjy fanahin'olona. Mamonjy fanahin'olona.
Halleloja. Dia mampirisy antsika tena miaina amin'ny zava-panahy mandrosoa mandrakariva tsy mba tahaka anreto jerentsika eo anaty baiboly aiza hoaiza le miteny zareo hoe miala eto aminay Jesosy le ken Jesosy ny fanahy maloto rehefa nivoaka dia niditra tao anatin'ny kisoa. Andininy fahenina amby folo sy fafito amby folo ary izay efa nahita dia nilazalaza tamin'ny olona izay natao tamin'ilay demoniaka sy tamin'ny kisoa ary ny fona tamin'i Jesosy izy mba hiala ao amin'ny taniny. Tonga namana vao mavomavo Jesosy hitondra soa fa le kisoapotika nita voalohany dia efa tsy satsony. Ahoana izay le ranabavy teo miaraka tamin'i Jesosy tsy mihitsy ny fanana 10 ariary sisa fa raha nijanona teo amin'ny 10 ariary teo izy dia perta. Fa fatany hoe tsy resaka 10 sy 10 miaraka amin'i Jesosy fa zava-panahy. Halleloja, zava-panahy. Dia ararotiny famagin'Andriamanitra raha lasaina bavy. Ndao vakintsika nge any amin'ny Luka 7:10. Luka 7:10. Niakaran'i Jesosy tany Jerosalema. Nitomany izy. Jesosy nitomany. Satria ory loatra. Mahita ny amafikatoky ny zanak'Israely. Mafiatoka, mafo. Luka 7:10. Ary raha nanakaiky izy ka nahita ny tanàna dia nitomany azy. Jesosy io Jesosy zany nanakaiky ny tanàna dia nitomany izy nahita ny tanàna dia zao nolazainy. Raha mba nafantatra matsy ianao na dia amin'ity andro ity aza izay momba ny fiadanana fa ankehitriny miafina amin'ny masonao zany. Jesosy tonga teto tany tsy narahiny zanak'Israely. Tonga tao amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Tonga tao amin'ny maizina ny mazava fa naleo ny olona ny maizina zay ny mazava. Tonga tao amin'ny olona ny fiainana fa naleo ny olona ny fahafatesana toy izay fiainana. Tonga tao amin'ny zanak'Israely Jesosy fa nilaviny nombony teo amin'ny azy fijaliana. Dia nalahelo mihitsy Jesosy hoe raha mba fantatrao ny amin'ny resaka fiadanana tiako omenanao saingy miafina aminao zany. Impiry motoriny ty filazantsary ty, impiry toriny ty tenin'Andriamanitra ty, impiry ambara le fahasoavan'Andriamanitra sy le fiainana fahasambara am-panahy miaraka amin'i Jesosy. Fa tsy miraharaha ny olona. Aleo nohatra ny ato Gadarena, Gerasena. Ny fona mihitsy hoe mba mialangy eto aminay. Fa tsy fantany nge fa hitondra sonina tongavan'i Jesosy. Zay le mandrodana mba hananganana. Zay ny tompo. Mandrava, mamotika mba metraka zava-baovao eo amin'ny fiainanao. Rehetra tsy takatry ny olona zay fa zavatra hita eo kaiky eo ny hitany hoe very le kisoa. Manimba ekônômia zany Jesosy nareo zany. Tsy hidiram-boly zany Jesosy nareo zany. Alefaso mandeha ihany. Hiala tao amin'io tanàna io. Fa tsy hita le olona tafiditra any an-danitra ito demoniaka ito. Voasoratra hoe fifaliana lehibe ho any an-danitra ao amin'inona. Ho amin'ny mpanota iray izay mibebaka. Ho an'ny mpanota iray izay mibebaka. Zany hoe ny tompo rehefa hamonjy fanahy tsy mikalkule. Tsy mikalkule ninona amonjeny ianao nge rano teo amin'ny azy fijaliana ny ainy mihitsy. Ary ankoatr'izay ny fotoana rehetrarehetra zavatra tiany tompo atao miasa izy. Tsy fantatsika le ray aman-dreny laza teo hoe adiny roa sasany izy nitady an'le toerana maly. Eto. Nitady an'ity toerana ity. Tonga izy nisy fotoana maty indray ny anadahany. Zay hoe tehaka aty izy amin'ny tenin'Andriamanitra. Zay hoe lazaiko anay hoe ny avany amin'ny 11 000 kilometra, ny avany amin'ny 300 kilometra todina miainy tenin'Andriamanitra. Fa nanetsika eto amin'ny 5 kilometra, 3 kilometra. Miala n'le fiadanana tian'Andriamanitra omena. Alleluja! Raha mba fantatrao matsy ny famagin'Andriamanitra ny amin'ny fiadanana. Saingy miafina aminao zany. Impira ny te ambombanao taka fomba nyreny akono zanana saingy tsy nety ianao. Galang io i Jesosy hoe, io tsy manery io. Fa miandry ianao manaiky. Tsy manao atery. Ne Jesosy tsy tiany zany teritereny zany. Ne Jesosy tsy tiany zany hoe olona andevozina fotsiny zany ka
terena ny araka aminy, terena ny ity azy, terena ny dera azy, terena ny ankalazana azy. Rehefa ao anatinao ny fanamasina, rehefa sain'ny fanamasina ianao misaotisaoty ianao midera dia misaotisaoty. Rehefa sain'ny tompo mitsangana ianao dia mitsangana. Misy le raha napavy kely sandry kely tetsy sisiny tetsy mandeha le hira le hoe deraina ny anaranao tonga dia efa nitsangana izy dia mitehaka. Atao misy le mandindy kely mahafinaritra. Miasa ny fanamasina. Tsika ato tsisy izay mihitsy hoe ndray ary hitsangana tsika, ndray ary hipetraka, ndao miaraka mitehaka. Zay hitarihan'ny fanamasina araka le sitrapon'Andriamanitra. Zava-dehibe zany raha lasaina bavy, le famangin'Andriamanitra. Le famangin'Andriamanitra. Dia avy eo io raha lehilahy demoniaka io dia niteny tamin'i Jesosy hoe za anaraka anao foana naiza naiza le anao. Dia ahoana Jesosy? Aza manaraka anahy. Zao no ataovy. Dana makany amin'ny tanànanao, dana makany amin'ny misy anao. Dia nandeha io lehilahy io eraky Décapoly, Décapolisy. Décapoly, Décapolisy, Déca folo. Tanàna folo, ville folo nandeha niteteziny io. Zany hoe reto Madagasikara zao renivohitra paritany firenina. Mbola tsy ampy efatra zay. Le demoniaka nafahan'i Jesosy ny rahany nandeha nitory. Misy ny olona rehefa mitory tenin'Andriamanitra ka manafaka olona dia gejaina eo iny tazominy eo. Gejaina eo iny tazominy eo. Zay le hoe manao détournement. Tsy alefa any amin'i Jesosy le olona fa tazominy eo. Eto ihany ianao, miaraka aminay eto ihany ianao, zay no nidélivrer anao, nga ianao no nidélivrer an'io, Jesosy nidélivrer an'io fa tsy ianao. Zay no nanafaka anao, tsy ianao nanafaka an'io fa Jesosy. Zay no nanasitrana anao, tsy zay no nanasitrana anao, Jesosy no nanasitrana anao. Ary vitsy zay mandehana torio amin'ny rehetrarehetra dia nandeha io raha lehilahy io firenena folo, tanàna folo nitoriany an' Jesosy, nanambarany an' Jesosy. Halleloja. Fa mampalahelo le tanàna. Tsy rotitra tamin'ny zava-panahy. Dia misy be da be ohatra zany eto Madagasikara. Andehananao hitoroana filazantsara fa tsy rotitra. Andehananao hitorinao an' Jesosy tsy maika. Tsy maika. Mandahy, mamono dia mitomany inge Jesosy. Satria inge rehefa tsy eo Jesosy tsisy fiarovana ianao. Rehefa tsy eo Jesosy tsisy fiadanana ianao. Rehefa tsy eo Jesosy tsisy fitsarana ianao. Rehefa eo Jesosy tsy azo antoka ny fiainanao. Zay mahatonga Jesosy ambara amintsika rehetrarehetra. Dia aza mbataka antia ponina atao geraseny ity tsika. Ka mana maso fa tsy mahita, manatsofina fa tsy mandray. Mahay manararoatra le famagin'Andriamanitra. Mahay manararoatra le fanosorany fanahy. Mahay manararoatra le fanomezan'Andriamanitra ny teniny dia mbola hita. Fa misy fotoana inge ny olona hitady an'io teny io fa tsisy tsony. Misy fotoana inge ny olona hitady tenin'Andriamanitra fa tsisy tsony. Amin'ny fotoana fahoriana lehibe aoriana iseo ao misy fotoana ny olona hitady fahafatesana tsy eto faty ary izy. Mahatonga azy te hitady fahafatesana, efa mampahory azy loatra le fiainana eto tany. Efa mampahory azy loatra le fahoriana lehibe. Fa ny tompo mamaly. Misy miteny hoe mivariana ety aminay ry vato be, tsy mety hivarina le vato. Eo ihany miaina fahoriana lehibe eo. Fa raha zany ao dia mbola tsy tonga izay fotoana izay midiro anatin'ilay sampy fiara dia ao amin'i Jesosy Kristy. Midira ao amin'ilay trano Jesosy Kristy. Midira ao amin'ilay vato fialofana. Iarovana anao. Dia mba ho takan'ny antany kely amintsika ao amin'ny fanekena vaovao. Iza ny nahay nanararoatra n'ilay famangin'ny fanamasina ato? Mba lazao santionana izay voaraintsika. Maria. Le naninona? Teo an-tongotra Jesosy. Nandray ny fanatrehan'ny tompo. Akoatra amin'ny Maria. Le vavavy manasa ny tongony tamin'ny volondohany. Tsy ny totaly, tsy ny andry, tsy nitady zavatra tamin'i Jesosy fa nanome. Halleloja. Nafoy ho an'i Jesosy noho le famangin'Andriamanitra. Rehefa tonga ny famangin'Andriamanitra, ianao indray mafoy ho an'i Jesosy. Rehefa tonga ny famangin'Andriamanitra, ianao indray mitomany, ianao indray tena hoe tia an'i Jesosy. Nisy rahalahy zay rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy izy, kasihan'i Jesosy izy, babon'i Jesosy izy. Io le tenin'ny Paoly amin'ny Korinto hoe ny tenany aloha natolono an'i Jesosy, zay vao ho anay. Zany hoe ny zavatra tena zava-dehibe, le fanoloran-tenanao an'i Jesosy, mandeha ho azy ny ampiny avy eo. Ozy le rahalahy, tia gitara ty izy ampiasao, hitoriana an'i Jesosy. Fa efa an'i Jesosy iny zao fa tsy anahy. Hitanao amin'izany le fikasihan'ny tompo. Le fanahan'olona no mila vojena fa Jesosy mameny ambiny rehefa avy eo. Nafoy ny zavatra rehetrarehetra. Omeo tantara hafa indray koa le famangino anaty Baiboly. Zakaiosy, famangin'ny tompo ihany koa zany. Hitany hoe tsy ampy. Nanana ny Zakaiosy daholo ny zavatra rehetra. Nanana
nananany raha resaka materiel, nananany raha resaka arena, tsy ory an'izany Zakaiosy. Fa hitany Zakaiosy misy banga foana ao anatiny ao, misy tsy ampy foana ao anatiny ao, nisy tsy fiadanana tao anatiny tao. Ary zay natonga azy nianika azo mihitsy izarenan Jesosy. Nitady zay fomba rehetrarehetra Zakaiosy, tsy inona ozy izy tsy dia afaka nahita teny alavitra, nianika mihitsy izy mba hitadiavany an Jesosy. Nanao ny fomba rehetra. Dia Jesosy midina faingana ry Zakaiosy, midina faingana, tsy maintsy miantrano ao tranonao. Zay le famangin'Andriamanitra. Halleloja. Mba hanararoatra ny famangin'Andriamanitra tsika, mba ho sensible amin'ny zavatry ny fanatsika. Manaiky an'izany ve ianao? Vakio kely ao amin'ny Jaona toko faefatra. Jaona toko faefatra, ny famangin'Andriamanitra. Tao anatin'io Jaona toko faefatra io, Jesosy niresaka tamin'ilay vehivavy Samaritana. Samaritana. Io vehivavy io fantatra Jesosy mombamomba azy ray manontolo. Dia niresaka tamin'io Jesosy amin'ny 12 atoandro, andro migaingaina, tsisy rano. Fa rehefa tonga teo fanatrehan Jesosy, nanaiky ny aino ilay vehivavy, nanaiky ny resaka ilay vehivavy. Zava-pananty io resahana. Io vehivavy io dia vehivavy tao anatin'ny fijangajangana. Rehefa nitory Jesosy, ianao raha mbola hisotra an'io rano io amin'ny fanjakana io, mbola angetaheta foana. Fa ny rano izay omeko ny olona tsy ampangitahita azy intsony. Nda natsova ny vadinao ary ozy izy mantsy an'ilay vehivavy. Ozy ilay vehivavy hoe tsy manambady ako. Marina ny lazainao ozy Jesosy. Le miaraka aminao io ary tsy vadinao akory. Le miaraka aminao io tsy vadinao akory. Fa nenina izay olona niaraka tamin'izay. Niona tamin'i Jesosy izy fampitony. Jesosy le tena rôle. Halleloja. Androany koa ianao ny fampitony feonanao amin'i Jesosy. Fa betsaka izay nionanao zay, fa betsaka izay nitadiavinao zay, fa betsaka izay nalehanao zay. Fa androany Jesosy miseho anao mitondra fiadanana, mitondra fahafenona, mitondra fiainana ho anao. Halleloja. Manana ny fotoanany Jesosy, an'io ihany ny feony ianao dia maninona? Aza manamafy ny fonao. An'io ihany ny feony ianao aza manamafy ny fonao. Fa androany ny fotoanany Jesosy aminao. Androany ny rendez-vous anao sy Jesosy. Atonga anao ho babon'i Jesosy hatrany. Atonga anao hidarabika eo anatrehan Jesosy, anaiky ny fahalebiazan'i Jesosy. Vita le resaka ty raha vehivavy ty sy Jesosy. Da natsovy ny olona rehetrarehetra manodidina. Rehefa niantso izy, natsony teo an-tanàna. Andao ozy izy fa gaga misy fa lazany io daholo mombamomba ana rehetrarehetra. Io nga ozy izy ny Kristy. Dia nizahatra tiako resahana amintsika ao amin'ny toko faefatra, andininy fa 7:30. Jaona toko faefatra, andininy fa 7:30. Ary maro ny Samaritana avy tao amin'izany tanàna izany no nino an Jesosy. No ninona? No ninona? No ny filazany raha vehivavy. Aza tsy niavina vehivavy. Halleloja. Aza tsy niavina vehivavy. Fa no ny filazany raha vehivavy na ninona? Maro no nino tao amin'izany tanàna izany. Maro ny Samaritana avy tao amin'izany tanàna izany no nino an Jesosy noho ny filazany raha vehivavy izay nanambara hoe nolazainy tamiko avokoa izay rehetra nataoko. Ho anao raha vehivavy androany, tompo mbola maniraka anao mandehana, ambarao Jesosy. Torio Jesosy. Tsisy mirakla be nge natao teto amin'ity Jaona toko faefatra ty. Sa nisy mirakla be tao? Nisy fanasitranana ve tao? Nisy délivrance ve tao? Tsisy tao. Fa fampafatarana n'ilay fomba le fiainan'ilay vehivavy sy le fiaonana tamin'i Jesosy hoe tsy misy mitondra fifaliana sy fahafahampoa fanalana etaetanao afa-tsy ny fiaonanao amin'i Jesosy. Nandeha io vehivavy io dia nandeha nitory. Nandeha io dia nandeha nanambara. Misy matsy miteny hoe vehivavy zany tsy mahazo mitory e. Vehivavy zany tsy mahazo mampianatra e. Vehivavy zany tsy mahazo mizary e. Ny ampondra ary ampiasain'ny tompo miteny. Hainao hoe ny tantaran'ny Balama? Efa saina mandeha, tsy mahazo mandeha manozina zanak'Israely, mbola forcé amin'ny mandeha. Ny afarany asain'ny tompo miteny ny ampondra. Halleloja. Ny akoho ary ampiasain'ny tompo miteny. Rehefa nandapetera, naneno ny akoho avy eo. Jesosy matsy ny teny hoe mbola tsy maneno akory ny akoho, efa andahana intelo ianao. Naneno ny akoho avy eo. Ko ny akoho sy ny ampondra ary ampiasain'ny tompo iteny. Halleloja.
ianao raha vehivavy fanaka voafidy omem-boninahitra no tsy andeha hitory, no tsy andeha hizara, no tsy andeha hanambara ny fahasoavana sy ny fitiavan'i Jesosy. Haleloia! Nanambara fitsanganan'i Jesosy izy nanambara fitsanganan'i Jesosy. Maria, ry Maria ry Marta satria nandeha tany Pasika reny hita fa tsy tao intsony Jesosy efa nitsangana. Reny nanambara fitsanganan'i Jesosy. Rehefa tsy hita ihany ny lehilahy. Haleloia! Zany rahalahy, mazotoa koa rahalahy, mitoriako koa rahalahy, mandehana ihany koa, mianda miambafy ty fitoriany ty, mandeha manambara an Jesosy, samy mena ny talentany, samy mena ny fahamezam-pahasoavany ny vehivavy sy ny lehilahy, mandeha mitory an Jesosy. Maro ny nino, maro ny samaritana nino, mandrapiverina an Jesosy, maro koa ny mino amin'ny fanambaranao an Jesosy. Alehanao any raha vehivavy, maro koa ny ino, satria izao tsy teoria ny ambaranao fa fiainanao niaraka tamin'i Jesosy. Fanafahana nentin' Jesosy, fiainana nentin' Jesosy. Afa misy nge rehefa tena fiainana ny zaraina noho izay hoe teoria. Haleloia! Tsy teolojia ny ampianarina anao fa fiainana miaraka amin'i Jesosy. Ary rehefa nanatona azy ny Samaritana dia nangataka hitoetra tao aminy. Samy hafa be a. Le tary amin'le kisovery tary, ny fona nanino mba hialan'i Jesosy, fa reto nangataka mba nino mba hitoeran'i Jesosy. Satria fatan'le famangian'i Jesosy, fatan'le fanatrehan'i Jesosy. Dia hoy izy hoe nijanona 2 andro teo Jesosy. Zay. Ary rehefa nanatona azy ny Samaritana dia nangataka azy hitoetra tao aminy, ka dia nitoetra tao in 2 andro izy. 2 andro nijanonan'i Jesosy tao. 2 andro nijanonan'i Jesosy tao. Mba tena araroatra zany hoe fionana amin'i Jesosy, fiarahana amin'i Jesosy. Ny asarobidiny zany, nijanona tao izy. Samaritana dia tsy tian'ny Jiosy. Ny Samaritana dia metisy. Zany hoe niaraka tao amin'ny firenena tao ihany zany reo. Fa ireo Samaritana ireo metisy, tsy tena Jiosy, mafangaro, dia halan'ny Jiosy reo. Ary zay mihitsy le resaka Jesosy io Samaritana hoe tsy mahazo mifandray nge tsika e. Tsy mahazo miresaka koa nge tsika senao e. Nefa ianao tia miresaka be amiko eto. Ao amin'i Jesosy raha lasaina bavy tsisy frontière. Jesosy tsy rasista. Jesosy tsy rasista. Jesosy tsy manavakavaka olona. Jesosy tsy mijery saranga. Fa ny Jesosy tiany daholo. Haleloia! Nkaseny zay. Nkaseny zay. Satria zay zavatra misy eto. Jiosy miavonavona. Tsy tiany Samaritana. Jesosy nakeny amin'ny Samaritana mihitsy. Tona famonjena. Jesosy tsy manavanavaka. Tsy mijery volokoditra. Tsy manavakava-bolokoditra. Tsy manavakavaka fiaviana. Tsy manavakavaka saranga. Tsy manavakavaka fari-pahalalana. Fari-pahaizana. Fari-pananana. Tsia. Fa Jesosy mijery ny fo. Fo nge mitovy daholo e. Haleloia. Jesosy mijery ny raha mitovy daholo e. Samy menamena. Haleloia. Rehefa miaraka amin'ny Jesosy koa ianao, tsisy fanavakavahanao aminao. Fa hidiranao daholo, andehananao daholo, satria fanahy vonjeny reny. Haleloia. Satria fanahy mila fiainana reny. Haleloia. Teriravan'i Jesosy zay hoe tsy mahazo miaraka amin'ny Samaritana zay. Famangin'ny tompo zava-dehibe raha lasaina bavy. Araroto zany. Misy iry zay ihany hoe raha fantatra lohaloha ianao Jesosy, tsy nandany fotoana tamin'ny zavatra tsisy dikany. O indrisy raha fantatro tsy ho nampiandrasiko mihitsy Kristy, ai teo fony Kristy, ai teo fony Kristy, mitady izay nania, ai teu fony Kristy. Fatrapitady afalinao taluta mizava-boarara, ka no tsiniko ireo loza mpahazo ahy tety an-tany. Ny raiko
tamitany ao mandra-pianjerako ny tsirara tamizay indrindra nefa noreko ny mpanavotra ay teo foany Kristy ay teo foany Kristy mitady aizanania ay teo foany Kristy tsy hitady intsony rendrarendra aho tsy hitady intsony rendrarendra aho zay mamitaka aiko izao ny lalan-tsara ka izorako tsy aminay ay ny fiainako isan'andro miaraka aminy dia mamiery o indrisy raha fantatro tsy ho nampiandrasiko mihitsy Kristy eto Jesosy aloha ay teo tianao Jesosy Kristy mitondra fiainanao anao Jesosy ay teo mitondra fiadananao anao Jesosy Kristy mitady aizanania ay teo foany ay teo foany Kristy alleluia ay teo foany Kristy ay teo foany Kristy ay teo foany Kristy nitady aizanania ay teo foany Kristy ay teo foany Kristy ay teo foany Kristy halleluia mbola tombonandro mety zao raha lasaina bafy anamafisanao zany hoe miaraka amin'ny Jesosy zany anamafisanao orona zany hoe miaraka amin'ny Jesosy fa sarobidy zany miaraka amin'ny Jesosy zany tsara zany miaraka amin'ny Jesosy zany halleluia satria tsy religion any zaraina aminao tsy resaka zay raha hitondranao amin'ny Jesosy tsy ametraka anao lalàna be tia indray ny lalàna tsy maintsy arahanao zany raha miaraka ato hitondranao amin'ny fahafahanao amin'ny Jesosy halleluia zay raha tsy metaka akory metraka lalànanao hoe tena tsy mahazo manao Facebook ianao fa namasina no hitarika anao amin'izay sitrapon'Andriamanitra fa tsy metraka lalàna aminao zay fa metraka an' Jesosy lalàn'ny fitiavana an' Jesosy no ao anatinao halleluia tsara zany Jesosy zany raha lasaina bavy tsara zany Jesosy zany arakaraky ny torianao an' Jesosy mebabo n' Jesosy ianao arakaraky ny toriako an' Jesosy arakaraky ny ambarako an' Jesosy me mbola mandrosaka teny ato amiko Jesosy mbola manome fiainana ho azy Jesosy halleluia miahanao i Jesosy io miteny aminao i Jesosy io mitsinjo anao i Jesosy io ao anatin'ny fahasarotany ianao ahafahany ianao nisy taona nila nandohetra ary Petera rehefa nila nandohetra ary Petera tsisy vola mila aloha tsisy vola afaka aloha io Jesosy mahatsy Petera dana manjono maka trondro anankiray rehefa maka n'io trondro io ianao a sokafy ao anatin'ny vavany ao misy vola alo avy lehetra dia mba alo avy ihany koa ny anahy zany nge Jesosy mamorona ny impossible possible amin'i Jesosy tsara nge zany Jesosy zany halleluia voafetra ny fisainantsika voafetra ny eritreritsika voafetra ny afaka ataotsika fa rehefa adapoka ao amin'i Jesosy hoe manaiky a Jesosy a amin'izay fombanao amin'izay tianao any anatin'ny trondro any efa misy trondro efa misy vola voaoma nandoavana hetra halleluia teny aminao Jesosy androany ekeo fotsiny fanjakan'i Jesosy eo am-ponao vehivavy raha azo jere olona fotsiny hoe tia ny jagajanga efa vonona daholo ny olona efa vonona daholo no vatokoloana
hotroahany jangajanga fa hoana rehefa tonga teo amin'i Jesosy niondrika fotsiny Jesosy dia nanoratra tonga teo amin'ny vehivavy tonga teo amin'ilay raha vehivavy hoy Jesosy hoe zay tsy nanota taminareo nao kitora-bato azy dia izay nanomboka tamin'ilay fitenenao hoe fialan'ny jiosy ohatry ahoana ilay fialan'ny jiosy miala tsikelikely tsy haiko izay narakarajoky narakara-jandry fa niala daholy dia aiza daholy ilay nanameloka anao teo ozy tsisy hita daholy nalehany tonga avy any koa Jesosy za koa tsy manameloka anao za koa tsy manameloka anao amin'izao sisa aza manota antsony mamela eloko Jesosy io raha lasaina bafy manadio ny dosie anao io Jesosy io halleloia raha Jesosy ampimanasa anao raha Jesosy ampimanadio anao Jesosy afaka manarina anao tsisy hoe perte zany ianao tsisy hoe tsisy hevitra zantsony ianao tsisy hoe tsisy vahaolana zantsony ianao mbola misy vahaolana ianao mbola tombonandro vaovao androany mbola andro vaovao androany anarenan'i Jesosy ianao halleloia zany le miaraka amin'i Jesosy zany le miaraka amin'i Jesosy nisy olona anaty baiboly ao efa mitomany any an-dalana vatapaty fa matiny zanany rehefa miparena tamin'i Jesosy niaraka ny cortezan'i Jesosy nijanona misy Jesosy maty le zaza tonga teo Jesosy nakeo amin'ilay vatapaty nikasika an'ilay vatapaty velona indray le zaza le fahafatesana lasa nitondra fiainana noho ny fanatrehan'i Jesosy halleloia zay sarisary-pahafatesanao aminao mitondra fiainan'i Jesosy androany ary miteny Jesosy fa lazaiko anao tamin'ny androany aho le niteny iny hoe misy olona manofy ao amin'ny alina tadidinao iny zahatra ny lazaiko iny dia hoe misy olona manofy efa olona efa maty efa hitany misy olona efa maty mbola nofisiny mbola hitany eo foana rehefa misy zavatra ohatr'izay dia misy fanahy fahafatesana zay fa mila roa nanatona anah le nanamana rehefa ndrava amin'ny fotoana za ozy izy le niresahanao teo za moa tsy niteny hoe makanisa ianao aty izay manana zay fa niteny tamiko fotsiny fanahy hoe misy olona manofy ao manofy mahita olona efa maty dia nanatona izy aveo hoe za le niteneninao an'izay za miteny anao fa rehefa miasa io fanahy masina io mampiteny anao ary mitondra fiainana ho an'ny olona zay le fiasan'i Jesosy le fiombonanao amin'i Jesosy ny fandehananao mitondra fiainana ho an'ny olona mitondra délivrance ho an'ny olona zay nge le Jesosy raha lazaina bavy ozy le rana bavy indray le nanoratra mailina ana avy any France avany misy olona izy aty dia manesineso anahy mihitsy hoe mitory an'i Jesosy nefa za tsy mety mananjanaka tsararaiko zany ozy izy na tsy mananjanaka ary fa za mitory an'i Jesosy manambara an'i Jesosy naprosika hoe tsy afa-baraka ho ianao zay miandry ny tompo tsy angahy azy zany fa zay mivadika foana no menatra fa tory foana Jesosy tory azy foana ozy izy manambara azy foana ianao rehefa amoreo an'i Jesosy mitory an'i Jesosy foana ianao na iza naiza le anao halleloia miboky zany tonga eo amin'i Jesosy hiatakatahan'ny olona fa rehefa tonga eo amin'i Jesosy te adiovy ianao inona ny angatahanao amiko izy mba hadiovanao amin'ny abokana mety aho izy madiovy ianao inona maboka anao andro diovin'i Jesosy amin'ny abokanao ianao halleloia ary rehefa madio amin'ny abokanao ianao anambara fa nisy nanadio ady Jesosy Kristy halleloia tsy hiteny olona ianao fa hiteny an'i Jesosy ianao ary ilazan'i Jesosy foana ianao isy anesoneso anao hoe reny le hiakatra velona any an-danitra reny le fanatika iza moa le niteny teo fanatika extrémiste tsy maninona za ty an'i Jesosy zay mitsiko romokotsy zay mitsiko romokotsy rerako eo izy ifosafosatry tena anao za ty an'i Jesosy foana sa manarana bavy manafaka anao Jesosy tondra fiainanao anao Jesosy mino miantora eo aminy za avy anome fiainana amin'ny fiainana be dia be tsy manodidina ny tiana iova ozy le voalaza teo aza miandry manodidina iova aza miandry zay eo manodidina etsara fa ao anatinao Jesosy tondra fahatsarana tondra fiainana ho anao ary tondra fiainana ho an'ny hafa ianao halleloia tondra fiainana ho an'ny hafa ianao feno ny fitiavanao an Jesosy hitomo ny fitiavanao an Jesosy dia izara izany ho an'ny olona rehetra ianao mahafinaritra be teny le ray aman-dreny teo hoe famelan-keloko zany ny ilaina lasa mamela heloko izy tsy miandry ny hafa zany nge le miaraka amin'i Jesosy zany le miaraka amin'i Jesosy tena miodina misy ny fiainanao rehefa miaraka amin'i Jesosy mivadika tsy mbadika mihitsy hoe tena nonenan'i Jesosy ny foko fahasambarana
fiadanana, fiovana zay entin' Jesosy zay. Mahita ny fahatsarany Jesosy zany ianao raha lasambavy atao anaty baiboly. Nona ny meny anina, marary ny sitraniny, maty ny natsangany. Ny klemaina nasaony nandeha. Io zany Jesosy tsy manana afa-tsy zavatra tsara omena asy ianao. Halleloja. Ndao tsika ianao zay mangetaetan' Jesosy. Tena teneno misy androany fenoy anao foko Jesosy. Fenoy anao ny atao natoko Jesosy. Fa Jesosy koa miandry izay fotsiny. Efa manana Jesosy ianao. Tadio fa lasany apôstôly ao rehefa nilatsahany fanany mpianatra. Andro vitsivitsy tao taorina mbola nangatahany indray ny fanamasina, mbola nameno azy indray. Tao voatra ny Paoly hoe tsy mieritreritra efa nahazo ah. Fa zao nataoko manadiny ny lasa miseriny aloha. Tsy mihevitra efa nahazo ah. Fa miezaka manatratra ny marika ary amenony Jesosy ah. Na vao zao ianao vao anaiky an Jesosy tena fenoy ny foko hoe ho anao Jesosy. Raha efa an Jesosy ianao tena mbola ataovy mbola fenoy Jesosy ndray. Fa Jesosy efa fenona, tsisy fetra ny fanomezana. Fenoy tompo mitafotafo ity siny izay nomenao ahy. Fa miredareda toy ny afo izany etaetany fana. Fenoy tompo, fenoy tompo, fenoy tompo ity siny izay nomenao ahy. Fa miredareda toy ny afo izany etaetany fanahy. Nitady zava-tsotsy navoky aho, tolay vehivavy nakarao. Kanefa nomeny Jesosy toky aho, azony madio mangano ano. Feno tompo mitafotafo ity siny izay nomenao ahy. Fa miredareda toy ny afo izany etaetany fanahy. Ry namako zay mbola makamamy, iadana na tsy odory, oreraky aho iady raha tsy mandray ani Jesosy Kristy. Fenoy tompo mitafotafo ity siny izay nomenao ahy. Aleluia. Fa miredareda toy ny afo izany etaetany fanahy. Fenoy tompo, fenoy Jesosy ianao, fenoy Jesosy ianao. Ity siny izay nomenao ahy. Fa miredareda toy ny afo izay etaetany fanahy. Aleluia. Eto Jesosy
manao ny opération Jesosy. Mameno Jesosy ho an'izay teo fianoana rehetra. Mameno ny fonao Jesosy. Mameno ny fiainanao Jesosy. Ianao eo am-pitoerana eo. Fonao maratra noho ny nataon'ny olona, noho ny tenin'ny olona. Tolory an' Jesosy fa Jesosy manasitrana anio. Ianao tsy ampy fitiavana, mila fitiavana. Jesosy ilay tena fitiavana mameno. Ianao diso fanantenana, tsy haiko ny amin'ny fiainana, ny amin'ny olombelona, ny amin'ny zavatra ny foronon'olona. Androany fanantenana vaovao ao amin'i Jesosy. Jesosy ny fanantenana ho anao. Jesosy ny fanantenana ho anao. Ary tsy omena tsy haingahay ianao amin'i Jesosy. Jesosy tahaka ny ray. Ianao izay tsy manany ray, ianao izay tsy nahita ny rainao, ianao izay kamboty, Jesosy se présenter aminao zany ray. Le Père éternel, rainy mandrakizay. Tanan' Jesosy tsy mikapoka anao. Tanan' Jesosy manampitamby anao. Tanan' Jesosy apetrany aminao. Ary tsapanao zao fotoana zao zany fitiavan' Jesosy. Matsapa fiadanana ianao. Matsapa filaminan-tsaina ianao. Matsapa fitsarana ianao. Fa Jesosy le ray. Zaho ny rainao. Je suis ton Père. Tsapanao zany fa fianoana zany. Tsy resaka zany lazaiko anao zany. Fa misy ato te hatsapa zany fitiavan'ny ray zany. Te hatsapa zany fanatrehan'ny ray zany. Jesosy se présenter aminao. Je suis ton Père. Je suis le Père. Je t'aime. Je t'aime hozy Jesosy. Mon amour est infini pour toi. Alléluia. Tsy manapataperana ny fitiavan'i Jesosy ianao. Mandrotsorotsy ianao. Manampitamby ianao. Malala ny ranomasonao.